Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny honorable solombavambahoaka ny Madagasikara. Raha tsy diso ny nifidiananay vahoakanareo dia hosolombavanay sy hosolon'ny sofinay, hosolon'ny masonay amin'ny ireo raharaham-pirenena indrindrandrindra mahakasika ny fanapahan-kevitra raisina ny amin'ny fiainam-bahoaka. Fa ny zavatra hitako aloha hatreto mijery ny fihetsiky ny député sasany vanavana sy manakorotana mandritra ny fivoriam-be ny Assemblée nationale dia micréer chaos mba ahafahana mipasser fanapahan-kevitry ny exécutif tsy isina discussion. Zany hoe raha azoko tsara indray zany dia ianareo tsy solombava-bahoaka intsony fa solombava-ny exécutif pour faire avaler la pilule. Mivoaka iny le resaka 20%. Mbola mijanona eto anelanelany tendako ety iny hatramin'izao je peux pas avaler ça. Miezaka manome valiteny daholo mialatsiny aminao madame la ministre ampanajana lehibe fa tena tsy maharesy lahatra mihitsy ny fanazavana omenao. Ny tena anao madame la ministre hoe isa-taona tsy maintsy misy fepetra raisina amin'ny resaka etra noho ny tsindry sy ny teny apetraky ny FMI. Déjà aloha iny tsy asitsika resaka fa bon raisina aloha zany zay zavatra zay. De ozy ianao raha tsy diso ny fanambarana zay nataonao de hoe tsy maintsy misafidy ny gouvernemanta hoe aiza etra inona no ampiarina. De gaga fa ny solution hitanareo zany dia ny fampiakarana n'io 20% io amin'ity vahoaka efa kenda. Fa ono raha ohatra ka tsy maintsy ilaina ihany ny atao hoe effort budgétaire, effort national. Maninona tsy équilibrer l'effort? Maninona ty amin'ny masse populaire ianareo no mapakatra hetra fa maninona tsy nametraka ny taxe sur la fortune? Ity fortune ny reto olona manakarena andro manalina ity tsy resaka alahelo toerana sy alahelo ny arena fa tokony ho juste ny fanapahan-kevitra. Noho zany rehefa hanao an'le 20% zay tsy ekenay mihitsy ianareo de mba avoay koa ny taxe sur la fortune, ny taxe amin'ny évasion fiscale ho an'ireto soi-disant mpandraraha nefa tsy hitako hoe mpandraraha ve sa mpanararaotra ny fahoriam-bahoaka. Noho zany aleo mba ho hisy justice fiscale ihany koa ity fiainan'ity fa tsy zahay vahoaka madinika ihany no atao mihinany fatiny eto. Manaraka an'izay navarina mitodika aminareo honorable indray le député teo. Efa nisy an'iny ihany ve zany tao amin'ny loi de finance fa naninona tsy nampiomaninareo anay vahoaka, maninona tsy nanakaramanay anareo ane de hijery mialoha ny zavatra rehetra ary mi-exposé amin'izany mba nafahany nasiana contestation populaire mba afaka nanao faneho-kevitra vahoaka mba tsy halany an'izany. Fa ianareo moa zany de natao anangatanana fotsiny amin'ny Assemblée nationale matory hitanay rehefa misy session parlementaire iny ny sasany zany tsy misy manao afa-tsy milalao téléphone matory de miresaka sy ny sisa. Non, solombavambahoaka ianareo dikan'izay tsy natao isolombavanay fotsiny nareo hihinana ny intérêt sy ny avantage nareo fa miteny ary tsy hoe miteny amin'ny exécutif fa miteny aminay koa satria zay ny patron anareo hoe oleretsy misy an'izao ka ahoana ny tokony atao, tokony mba nisetsika natao fa zao zay fa sur le fait accompli de hoe ekeo zany fa zay ny fandaminana. Ka rehefa tsy maintsy anaiky an'io ihany zay de zay mitaky ary mbola averiko hoe éducation omeko atsika vahoaka, isika vahoaka manana zo hitaky fa tsy ny mpitondra fanjakana foana no mitaky manana zo hitaky sika hoe asio koa taxe sur la fortune. Fa tsy ny amin'ny ty resaka fakana vola kely any amin'ny banky ty no mody ahodina hoe 20% dia le fanazavana koa am'izany fanazavana bidon, fanazavana hita hoe mamono afo. Eto zany dia mitodika amintsika vahoaka zay nifidy an'ireny solombavambahoaka reny aza melana mihitsy raha tsy mitondra fanazavana crédible. Fa ireo olona reo tsy natao hanazava ny fanapahan-kevitry ny exécutif fa natao hitondra ny tenitsika any amin'ny exécutif. Ka ny fahanginanareo tsy nilazanay io zavatra io dia signe de complicité ialana tsiny zany. Tena famonona ny vahoaka akitso ranony fotsiny zao.
mba averinareo moramora moa zany hoe taxe de 20% zany. Zay ny amin'iny fa dia eto zahay dia araky ny efa nampianarina amintsika eto dia hoe ny rôle anay eto dia rehefa tsy isolombavany vahoaka nareo dia zahay ny isolovavan'izy ireo hampatsiaro anareo hoe raiso ny andraikitrareo. Manaraka rehefa misy fanapahan-kevitra ohatr'ireny dia tokony mampilaza anay mialoha ianareo hoe miala any ny ohatr'izao eto dia miantso ny manampaizana amin'ny lafiny ekônomia mba tokony mba hisy ianareo hanome fanazavana anay vahoaka hoe rariny sitsiny ve reny zavatra ireny ary raha tsy rariny sitsiny mba omeo fanazavana koa zahay satria lasa mandeha lakilosy tokana foana hatreto dia mandeha ila miresaka. Misaotra anareo naharitra ny eny tompoko. Tsy etra vaovao akory izy io efa nisany foana efa nisany roapolo isan-jato foana hatramin'izay ny zana-bola tany elontany fa ny fitondram-panjakana nanome fanalefahana ara-ketra an'ilay sehatra dia ny fanalefahana ara-ketra no nisorona tamin'ny loi de finance 2025. Ny loi de finance 2025 tsy misy resaka rétroactivité mihitsy avy hatrany dia hoteneniko miloa zay tsy miresaka tsy miverin-dalana mihitsy ny ao anatin'ny lalànantsika. Sahala n'ity hetra ity zao dia efa hatrany amin'ny voalohany taona izy io nefa fantatra loi de finance moa no mametraka azy zany hoe vao communiqué loi de finance mivoaka ny anatin'ny tranokalan'ny ministère dia efa samy mahita anazy daholo ny olona rehetrarehetra supposé nahita anazy daholo ny olona rehetrarehetra. Hatramin'izay fotoana izay anefa dia mbola ao anatiny fampiresana tanteraka miaraka amin'ny sehatra ireo ny fitondram-panjakana hatramintsika miteny izao amin'ny fomba ampiarana n'ilay politika io ny modalité d'application an'ilay politika zany hatramintsika miteny izao dia mbola tsy tapaka ka izay no mampatonga ny hoe mbola tsy misy aloha ny communiqué officiel avy aty amin'ny gouvernement hoe ohatrany ahoana ny ampiarana ny modalité d'application ny hetra io fa ho avy an-dalana ihany zay dia ty resaka kely momba le resaka hetra fotsiny ohatrany tsika zany tena olana atsika mifahitako anazy dia lalànantsika te hanidina be vetivety lavitra be any misy zavatra tsy tokony misy zavatra tokony priorité aloha tena hoe ho jerena zay tsika vao mametraka zavatra avo leta be ohatran'io satria io tena teneniko anareo io resaka fangalana hetra ohatran'io avo leta be io zavatra tia zareo apetraka io nefa tsy araka ny vovokaitsika vahoaka zany io tena marina zay ny tena manatria tsika tena mbola ao anatin'le hoe tena vahoaka vomivelona mihitsy tsika mbola lavitra be an'le tena hoe efa tanàna mandroso be ohatra ra teneniko zavatra anankiray fotsiny nareo fa aty Maurice zao na sigara foanao na toka sotroinao na crédit ampidirinao anaty telefôna dia andravanao hetra avokoa dia io tsisy olona mipetraina sy mitaraina amin'io satria inona ny antony efa fiainana iainana efa napetraka io ary misy fitamberina makany amin'ilay vahoaka zany le izy ohatra hoe ny hôpitalinao gratuit ninona aretina mahazo anao eo na aretina na mila manao scanner na mila manao opération na militaire ka tsisy vola alohanao na ny ariary dia zavatra ohatran'izay zany zay teneniko hoe le izy ataon'zareo miazakazaka be le zavatra tsy izy tsy hoe tsy ilaina atao satria fanjakana mila vola fa mbola tsy araka vovokaitsika io raha zao fiainana misy amintsika zao fa ny tena tokony priorité lalàna tokony apetraka zay aloha jireo aloha le ahoana ny avelona ny olombelona ahafahan'ny olona mamokatra dia inona avy ny zavatra tsy ampy amintsika vahoaka malagasy ny tsiro ny rano ny hôpitaly fianarana be mandeha amin'izay lohany ny zavatra oatra zany zany aloha atao priorité zay aloha ny angatahana aminareo mpitantany dia avy eo nareo mitaka ny 20% sy ny 15% mandeha ho azy io zay ngamba mifahitako anazy aloha ka tsy manam-bola izy ananganana an'le hôpitaly dia maka hetra izy ananganana an'le hôpitaly zany ohatra lobako manana mihitsy ke hevitra le zatovola zay eny tompoko salamo miraba tompoko aiza ianao eny tompoko salama tompoko tenena hoe te amikelan'ny fakantenena Francisco te fotsiny na momba le resaka hetra satria raha amina manokana zao tokony miaina tao anatina orinasa tany Madagasikara miviana fotoana somary elaela ny karama minimum ny salaire de base farany ambany any an-tanàna zao angamba 250 000 ariary
dia nefany 250 000 ariary io ve ireo olona hoe nefany nisy fotoana ihany nefany asa tany ny banky any an-tanàna zany tonga dia hoe mitsofoka ao anatina orinasa mihitsy manentana ny olona aka vola amin'ny banky amin'ilay resaka hoe tsy maintsy firy ihany amin'ny banky daholo ny karta dia tsy maintsy firy ihany amin'ny banky daholo ny vola dia ireo olona hoe nefany lasa rehefa hoetin'ilay tsy fananana amin'ilay tsy fampina satria zava ny ainan'izany mihitsy hoe karaha maray volana herinandro dia tapitra lasa normal zany le olona tsy maintsy miditra mahesaka fangalana volany amin'ny banky ao anatina toana 20% mbola ho alaina amin'ilay olona indray ve nefany ny olona rehefa tena hita hoe tena tsy mahazaka anazy ray volana tsony ny karama dia nefany raha ohatra ny aty zao aty Maurice ampikela le teny Francisco teo hoe ny karaman'ny olona ray andro raha olona efa mianaka izy ampy anazy efatrandro ary zay ny zany mahatonga ny Mauriciana tsy dia mampiasa Mauriciana valohany maka gasy satria ny gasy moramora karama fa ny zareo ny karama zany raha olona anankiray miasa ao anatin'ny tokantrano karama ray andro mahavelona olona efatrandro ity miandro herinandro mihitsy ara ny raha mihinana 200 € par jour izy dia ny ao an-tanàna nefa raha ohatra ny olona anankiray miasa ray andro tena tsy ampy amin'ny olona iny ray andro ny karama ny ray andro mety ho alaina hatramin'ny karama rapitso raha hoanina androany dia lasa misy fiatraikany be any an-tsaika hoe raha aminahy manokana zany le fandrosoana le ao an-tanàna hoe Madagasikara tsy maintsy manjory hoe tena izay marina ve le fandrosoana mamanina raha aminahy jerevako malalaka ohatrany to dia hoe 2 minitra ihany ina moa lasaika teneniko teo le hoe le ombako manana ho any le namana teo hoe tokony appréciana ny olona amoronasa tsara aloha ny bravo madame la ministre satria zany isan'ny resaka anao maly dia ataoko bravo anao satria nanome valiteny ianao zany dia tianay misy fanontaniana vaovao moa ve tena assuré ny fanjakana mihitsy ny fa hoe ny banque no handoan'io taux de 20% d'intérêt io fa alainy banque any aminao ihany iny rehefa vao ny ampahany amin'iny tsy maintsy ilainy mihitsy ny titeneniny hoe ohatrany zavatra rehetrarehetra nareo manao ny taxe quelque part any dia zay ty vahoaka ihany minany manay aty ohatr'izay io nge zay foana ny voany io peu importe zany le zavatra le scénario atao ny conséquence finale an'io dia ny vahoaka ihany no mijinja anazy iny anankiray iny manaraka an'izay io moa fa imbedebe naveriko teto foana hoe foanoano io resaka IRSA impôt sur le revenu salarial io foano dia amin'izay ny olona rehefa ohatra marary izy dia mamoaka vola ohatran'izao ihany dia izy mandomakany amin'ny hôpital zetiny satria izao ny antony mandoa IRSA isam-bolana izay makaiza le izy ny lalana tsisy ny hôpital tsy manjary ny jiro tapaka ny rano tsy mandeha tsisy donc rehefa omenareo anay ny volanay dia nareo amin'izay manangana infrastructure privé point barre dia mety dia mandoa volana aminareo sa dia misy vola foana nareo zay ny anankiray manaraka raha ohatra foananareo tsisy vola izy nareo ny kesi-panjakana ok amidio daholo ny voiture ministérielle zay lafo be farafarakely tsy afaka amin'ireo voiture ministérielle mandeha 1 milliard 200 francs resaka 200 millions d'ariary siry ny tobila ministérielle haut de gamme indritra eto Madagascar amidio daholo reo dia jereo fa misy vola automatiquement ny kesinareo ao foany zay piasa fantôme masiny avantage tsisy lavana anazy foany daholo dia misy vola ao amin'ny keso fa zay ty ihany tangosana ohatra ny omby may aloha mbola tsy voatango tsara kosa mbola misy avireranana ihany allo manahoanareo ny zavatra ohatra mba ho tenenina kely zany le resaka etry izy io zany ohatra hoe mandoa ianao any amina hafa dia hafa le vola aloha dia raha any amin'ny toerana ray hafa indray ianao miakatra indray le vola aloha ahoana marina moa zany ny tena fandehan'le hoe etra tokony mba fantatra vahoaka ihany hoe raha zao natao amin'ny tomobile dia ohatr'izao dia raha tomobile zao sy vao dia tokony ohatr'izao mivola ao aloha fa any amina birao hafa ianao hafa ny maribola tononona dia raha makany amina toerana hafa indray ianao dia hafa indray ny maribola tononona dia ohatra sy maro sahirana ihany zany le mampiasa tomobile hoe ohatrinina marina ny tena fandoa dia ahoana marina ny fandavana azy izy moa aterina le vola miaraka amin'ny papier
fa ohatrany manamana irana zay le mahatonga an'le hoe informel sy formel tomobile moa tsy maintsy andavana vola fanjakana foana entany le sahatsika eto fa dia mba mila tatairina ihany le tompona ndraiky fa tokony mba atao fantatra asisena mihitsy raha mihitsy ohatrareny tonga dia atao fananina ohatrareny any amin'ny hôtely reny raha pointer tomobilinao na mazaka olona maro tomobilinao na 4x4 raha dia zao prix an'io dia mitovy daholo fa somary malasalasa saina kely ihany zay atao zay dia misaotra anareo dia mahazotoa nareo Angasitrakanao koa dia mahazotoa. Kay no vain'lahy ny anaran'lahy dia namako ato indray lahy. Izy zany? Ty bandy matsoravina ty. Namandeha. No vainy kely le anarany dia namako ato izy. Fitabito indray no. Leny fitaka maimbo mihitsy. Allô. Salama tompoko. Miara-pandrivotra. Salama tompoko. Dia mirasoan'ny mpanala BEPC. Eny tompoko. Kanefa ohatrany tsy mihitsy zany hoe miraso. SFEPSES ça veut dire SFEPSES zany hoe certificat fin d'études premier cycle de l'enseignement secondaire. Dia ohatrany tsy mety le tsodrany hoe ohatrany tsy mety le hoe miraso an'ireo ankizy rehetrarehetra hoe ho afaka daholo. Aloha izy ho afaka any daholo. Satria dia aiza ndray foto-javatra vao na lycée maraka avy eo vola fanjakana. Kareny mako privé daholo nefa segondako. Ka tsy hanana volana zany ny fanjakana raha afaka daholo rehetrarehetra reo. Inona zany tenenina azy? Dia tsy haiko hoe avalio kely hoe say Erika fa Erika matsy nanao SFEPSES to. Dia ahoana hoana manitsy ahoana ny tenentsika azy mba ho afaka ny sasany dia tsy afaka ny sasany. Dia tsy haiko hoe zay mba ilay zakanareo aloha mba nareo indray no miteny. Teraka madia mirary soa. Enao ty a. Saotra. Ahoana marina moa zany. Tsara sy ny rehetrarehetra. Efa tapitra ny toerana. Ho an'izay nianatra. Allô. Fa ombiazana ho an'izay. Ahoana mama. Efa mandefa ny zirotsika. Salama mama. Sotran'Andriamanitra lehibe fa sitrana soma tsara ny tenako. Dia mivavaka nataonareo abiaby dia nety aby. Dia misaotra dia samy salama aby tsika malagasy. Dia mirary soa an'ireo rehetra nanao fanadinana BEPC aloha dia izaho aloha ny faniriako dia ho afaka aby izy rehetra izay misaotra tompoko. Dia ity misy fisolokiana eno tsara nge ty Erika ataovy hoe misy fisolokiana goavana indray ataony olona ity ny mampalahelo dia ataony amin'ny anaran'ny tosika fameno notantanany FID zany ahazo vola 17,300,000 ariary ony aza manao an'izany ianareo fa ny mpisoloka io tompoko fa tsy ahasoanareo zany fa ny tsara sy ny mety ihany no atao fa manampy foana Andriamanitra misaotra tompoko koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra n'aiza misy azy Andriamanitra ny anasitrana ny tsy salama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsakanava dia manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany dia le jirama aloha efa mba azo riranana amin'izao fa mba mandeha mba tapaka tsy dia ela loatra. Dia makasitraka anareo jirama tongavako tany mihitsy tamin'ny sabotsy. Misaotra Erika zanako ianao mahafinaritra. Zay fa dia ho tahin'Andriamanitra aby misaotra tahin'Andriamanitra. Tady vola daholo ny olona mama. Misoloky koa manonona sanany. Misy ny amin'ny marina dia misy ny amin'ny tsy marina. Allô. Salama tompoko. Miaraba tompoko. Salama. Fanontaniana petraka ao antsika eo avy aty Tsirabe miantso. Ny fiara vaventy ny Sirtil aty amin'ny tanàn'Iry aty amin'ny ville zany amin'ny andro atoandro autorisé ve inona ny dikan'ilay polisy mandeha moto eo aloha na eo amin'ny devant raha mba misy tompona ndraiky tompoko hoe inona ny lalàna amin'ny fiazay fa amiko aloha tsy autorisé zany fa le dikan'ilay polisy any amin'ny devant indraindray polisy any amin'ny mandeha moto eo alohan'ilay camion be miditra ville misy dika andeny ka manontany ny tompona ndraiky zany zahay mino fa tsiratsira be any autorisé ve reny na nareo koa ary mamaly mihitsy raha mba voavalinareo autorisé ve tompoko efa nanontany an'izay fa hoe mbola ny lalàna hono mbola fa matetika raha vao misy polisy mitarika amina moto eo alohany eo dia convoi exceptionnel zay iny zavatra iny fa eny tompoko
dia taverna ihany le hoan'ny raha mandreny be teo iny ny tena mety amin'ny firaretro iny zany tonga de denina hoe ho tahiny fanjakana mitokana ianareo zay zay moa le izy tonga de areo vo maso mihitsy mipotsorina hoe na afaka raha nareo de rehefa tsy tahiny fanjakana nareo de eo nareo zany baijobo le document tsisy hoe de venena kely am'izay le resaka formel secteur formel c'est formel mba fantatra nareo hoe otrinona ny impôt synthétique alohan'ny salon de coiffure tsy le gros salon fa ataontsika le petit salon zany le amy sisisiny reny raha tsisy mahay de omeko ny vidiny 465 000 ariary ny vidiny ny impôt synthétique alohanao aloha saka isa-taona le izy qui veut dire zany hoe raha ataontsika hoe manangona anao 4 alina isan'andro roa alina isam-bolana mbola tsy mahavoafeno an'le impôt alohanao afaka ray taona le vola voangonao zany any iny zay ny faharoa ny impact an'le ataontsika hoe ny environnement misy atsito amitsika ny salon de coiffure anankiray raha mandray olona izy mivadira ao anatin'ny ray andro 2 na 3 amin'ny vidiny 7 ariary donc 3/7 21 000 ariary no raisin'le olona par jour atavy ny compte any fa manome eo amin'ny 1 200 000 ariary et quelque par mois esoro ny loyer sy ny tariny de fantatranareo ny otrina ny vola miasa amin'ireny olona reny de io zany fanjakana hoe rehefa telefonanareo le zavatra informel de alay asa mandoa taxe koa mandoa impôt le orinasa menareo ino moa le orinasa afakabo zay ny fomba filiazana za malagasy atandoavy reo de hitanareo fa feno ny kitarom-bolanareo re tompoko fa tsy zay aty ano nygotana ohatra ny volofotsy tsy ampandoa zany fa izy hoe zany tsy maintsy fenona tsy maintsy fenona io fa tsy isy feky raha tsy feno le amenona miaraba ny FDG de miaraba ny FDG ye mahakasika an'le 20% satria ohatra misy hoe tsy mazava sy ihany tamin'ny voalohany ohatrany hoe tsy mazava taminah ihany koa fa efa eo nandefasan'ny banky ohatrany hoe communiqué kely any anaty mail de mazava tsara mihitsy fa ianao no mandoa an'le izy fa tsy ny banky zany hoe raha 20 ny vola aloha tam'le averina isa rehefa mamerim-bola de lasa ohatrany hoe mitombo miteny chiffre fotsiny lasa mitombo 320 zany ohatra de zany hoe za ihany zany no mandoa an'le izy kay de mba tsy hidirako fatiantoka de raha mivarotra de tsy maintsy misy fiatraikany kely re am'le zavatra amidiko le izy logique de any amin'ny consommateur final ihany zany no tena voa am'le izy de tsy haitsika hoe ohatrany ahoana zany ny atao mba tafavoaka atsika fa mba tena mangataka fanampiana ny fanjakana hoe mba tsonjovy ihany fa tena efa mafy le fiainana mbola mafy tampoka ihany le izy de mba tsonjovy fa zay no mampatonga anareo ray aman-dreny be eo mba hitsinjo ny vahoaka misaotra tompoko misy nalefa ny banky sao ty hoe raha ohatra hony ianao zany hoe tamin'ny 2024 nindrana 5 millions ariary eny tompoko lazaiko rehefa aveo miaraba tompoko salama tompoko miarabe mba irery alefara ndry mahireza mo tsara koa zany misaotra tompoko mahireza ny tena ianao koa allo eny tompoko salama tompoko miarabe tompoko tafiditra ianao tafiditra ianao miarabe asika mba hiteny kely zany am'le tsy hitanareo le bisikleta le amin'ny any reto bisikleta taxi reto taxi bisikleta reto zany mampidi-doza mihitsy ny zanareo rehefa amin'ny alina am'le sady tsisy jiro famantarana rina sady tsy mandohetra reo sady tsy mandohetra zay moa de efa raha mahita eto amin'ny tanàna fa ny mpandohetra ihany no any de maro fa mba tokony jerena kaiky mihitsy ny zareo am'ireo tsisy jiro tsisy inona mafamantarana fa amin'ny alina fa sady mampidi-doza no mandray metikizo amin'io sotra betsaka makasitraka tompoko
ny tompoko e masasitraka mirafitra feny mihitsy izy ireny eny masa eny rehefa amin'ny alina tena ary eo amin'ny alina ary ny nosy bisy anosy zato ary ny bisikileta ny commune nampirikoditra anaraka ny teny an'le zao le filazan'le bandy mpitatitra hoe anankidimy isan'andro ny olona valetsira PSB tafo miakatra no taxi bisikileta ty manao no tompoko tsara fa misaotra tompoko hoe miaraba anareo mpanolotra ny fandarana voalohany indrindra aloha zany dia mitenina le miteniny le ramosay telo tsy dia voalohany indrindra le resaka le bisikileta za zany miteny foana e satria manko ny fiainantsika malagasy zany efa zay mihitsy dia mba zay fotsiny zany eny mba tiako agnatahana fanjakana mba hoe mipitondra bisikileta mipitondra moto mipitondra sarety mba miangavy reo tompoko manaova gilet nareo satria raha misy zavatra manjoa anareo tsy maintsy le mpitondra automobile no tompona andraikita voalohany indrindra faharoa manarakaraka izay eo amin'le resaka hoe hetra sy ny rehetrarehetra za zao tena mipetraka tia tsy mipetraka moa zany fa miasa tia velany fa tena zary zareo tena vaga fa tena mitovy any zavatra tena miainantsika any Madagasikara mihitsy ny zavatra miasa ty amin'izao fotoana izao satria dia tena na le hetra na le inona miakatra daholo ny rehetrarehetra dia minainana ohatran'izany koa ny olona rehetrarehetra ty fa zany hoe sandamidy amin'le resaka le ara-bola moa tsy mitovy zany fa mampanaelo antsika zanak'olombelona fotsiny dia itsika zanak'olombelona ihany mampijaly ny tenantsika fa tsy ny teny mihitsy ny Andriamanitra hoe ory vahoaka ampiakarina ny hetra na hoe ory vahoaka tsy mihinan-kanina fa ataonay lafo be ty dia izay ny ilana amintsika olombelona ka dia ambava homana tompoko dia koa mieritreritra mankasitraka nefa ty fanontaniana efa mipetraka ory vahoaka firisika izao ofisialy zay fa raha hoe ampiakarana hetra zany mbola tsisy